vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba Nanisik ang punyang palay aminiran miarabantsika rehetra manaraka an'izao fahita lavitra sy fandarana izao pasteur fandeferana no mandroso anatin'ny tokantranontsika menakavy ny pasteur Michel ihany koa dia hiaraka anatotosany izao fandarana izao amin'ny tenako melohany zavatra rehetra dia tsara raha apetrakintsika ampelantanan'Andriamanitra izao fandarana izao etsika mbavaka mba afahantsika manokatra tsara ny fotsika eo anatrehan'Andriamanitra ary manokatra ny fanahintsika ihany koa ho an'ny tenin'Andriamanitra zay sakafo ho an'ny ara-panahintsika mba ho marina ny tenin'Andriamanitra hoe aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofiny rehetra ivavakantsika dia aorianan'izay hita amin'ny fanazavana sy ny tenin'Andriamanitra izany ray masinao makasitraka ny amin'ny fahafahanay zay fampizara ny teninao misaotra betsaka satria lehibe ny fitiavanao anay tsara ny falebiazanao tay manokan'Andriamanitra izao fandarana zao aniry amoha ny anatin'ny fon'ny olona avy telopolo eny avy enimpolo eny avy zato hoe ny teninao ho fahasalamana ho an'ny nofon'ny marary ary ho fiainana ho an'ireo zay reraka sy tapidalakale amin'ny anaran'i Jesosy saotra raha eo amen eny tompoko mbola miresaka tsika ao amin'ity asabotsy ity le hoe délivrance ho an'ny fanahafahantrana tamin'ny sabotsy lasa teo dia isorana an'Andriamanitra ny fotoana zay goavana teto mangarano teto ankiriry ihany koa dia feno vahoaka an'Andriamanitra nitady an'Andriamanitra ary mangetaheta teo afaka ao anatin'ny fahantrana misy karazana olona be dehibe mieritreritra manao hoe le vidim-piainana mihitsy pasteur nefa miakatra lay zavatra mihitsy nefa ohatran'izao pasteur io tompoko rehefa le fanahana fahantrana no mipetraka ao anatin'ny olona ao anaty saina ao anatin'ny fiainan'ny olona dia na miakatra na midina ny vidim-piainana dia izy hijanona ho mahantra sy ho sahirana foana tenin'Andriamanitra anankiray eo amin'ny Romanina toko faharoa eo amin'ny andininy fahavalo Romanina toko faharoa eo amin'ny andininy fahavalo no hovakitsika rehefa hita dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy fa ho an'izay mitady ho an'ny tenany ihany kosa sady tsy manaraka ny marina fa manaraka ny tsy marina dia fahavinirana sy fahatezerana eny fahoriana sy fahantrana ho an'ny fanahin'ny olona rehetra zay manao ratsy amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa kosa fa voninahitra sy laza ary fiadanana kosa ho an'ny olona rehetra izay manao ny tsara amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa be dehibe fiainan'olona no miitsoka be dehibe fiainan'olona no mikatso tsy afaka mandeha mihitsy vokatra ilay atao hoe fanahana fahantrana be dehibe fiainan'olona no ohatrany hoe efa nandramana daholo ny option rehetrarehetra ny andrana maro isan-karazany tia natao fa tsy nety tafavoaka inona ry havana no antony izay indrindra no hovalitsika amin'ity fandarana ity sy ao am-piangonana any am-piangonana rehefa sabotsy le hoe ahoana ny fomba andresenao ny fanahany fahantrana hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe ho an'izay mitady ho an'ny tenany manaraka ny tsy marina dia fahavinirana sy fahatezerana fahoriana sy fahantrana zay ozy izy mahazo ny fanahiny zany hoe lay fahoriana zany dia zava-panahy io ny fahantrana dia zavatra ara-panahy io ina moa ny tian'ny baiboly resahana ry havana tadidio tsara fa misy fotoantsika manao fietsika ratsy anankiray atonga anao ho sahirana atonga ny zanakao ho sahirana atonga ny ankohonanao ho sahirana misy fotoana pasteur Michel tsika mahafantatra hoe tena mitahy Andriamanitra fa misy mpivavaka maro ane pasteur miasa aman'olona zao mpivavaka maro miasa amina société fa mangalatra
tsika zany tsy manome rariny an'ireny olona ireny mihitsy pasteur tsy hoe anafenana ny zavatra atao ny fivavahana tsia tompoko ny fampianaranay dia zao hitanao amin'ny fahitalavitra zao mbola ampianaranay hatrany am-piangonana zao mivavaka amin'ny toerana anankiray fa mbola manao an'itony karazana faratsiana maro isan-karazany. Ina moa no mampatonga ny zanakao marary lava, ina mampatonga ny ankohonanao marary lava satria misy faratsiana ao pasteur iainan'le olona. Misy karazana misy tegn'Andriamanitra milaza manao ianareo tompo tiava manaova rariny, manaova zay mendrika atao amin'ny mpanompo. Ianareo mpanompo ataovy tsara ny asa zay ataonareo anatrehan'ny tomponareo, zany hoe ho an'ny mpiasa ataovy tsara, ho an'ny mpampiasa aza manararoatra ny fahefanao, mampahory olona miasa ao aminao, mampijaly olona miasa ao aminao. Ary zay mihitsy lazay ny ten'Andriamanitra hoe fa ho an'izay mitady ho an'ny tenany ihany kosa sady tsy manaraka ny marina. Zany hoe zay tia tena fitiavatena nge pasteur Michel mampatonga olona mangalatra ao anatina toeram-piasany. Tia kely ny androany ihany no fantatry tsy malala zay zavatra hitranga rapitso hoe fa ny androany ihany zany tompoko no lazain'ny baiboly fa ho an'izay mitady ho an'ny tenany manaraka ny tsy marina indrindraindrindra. Zany ianao zany raha mitady ho an'ny tenanao ka mandeha amin'ny fahamarinana dia akasitrahan'Andriamanitra ianao voalazany eo amin'ny 10 hoe voninahitra sy laza. Fa raha ohatra kosa ka manao ny tsy marina ianao amin'ny toerana iasanao, manao zavatra mampalahelo ny mpampiasanao ianao raha miasa ao anatina tokantrano, dia zao no lazain'Andriamanitra fahoriana sy fahantrana, fahavinirana sy fahatezerana. Fa hoanina misy olona tsy mety tafita amin'ny fiainana mihitsy satria nisy fotoana ianao nangalatra, ary io alatra nataonao io dia zao ny zavatra mitranga tsy fantatry olona io, tsisy nafantatra ianao ihany ange ny nalalana io nangalatra ianao tsy hitany caméra de surveillance io tsy hitany mpiara-miasa aminao fa ianao ihany no nafantatra an'io hoe za nangalatra. Fa ny baiboly dia milaza amitsika ny baiboly ry havana manao hoe raha vo mitady ho an'ny tenanao ianao ka amin'ny tsy fahamarinana, zany hoe mikarama miasa ho an'ny tenanao ka amin'ny tsy fahamarinana, dia zao ny zavatra mitranga. Io pasteur Michel tsy maintsy fahoriana sy fahatrana, fahafatesana, resaka fahatezerana. Zany hoe mahatonga andreto olona pasteur ohatrany hoe bloqué mitady asa fa tsy mahita tsony satria ny alanao tao amin'ilay asa teo nangalatra ianao. Mila vavaka ianao, mila manantona an'Andriamanitra ianao, mila manantona an'Andriamanitra ianao. Andriamanitra tsy azo vazivaziana, Andriamanitra tsy hita maso fa mamaly ny olona araka ny asany. Misy fotoana mba mikarama ihany ianao, dia ozy ianao hoe tsy ampy mikaramako, dia ozy izy ianao hoe sa aleona nga manao kely an'ity fa mba sitrany ahay sitrany ahay. Izy io sitrany ahay resahanao io ane mety maharitra kely ray volana ianao manao zavatra tsy mety, fa ny ao ambadiky ny ray volana zay afafin'ny olona dia tsy maintsy jinjainy, tsisy fizahatavan'olona ao amin'Andriamanitra, tsy misy fanavakavahana ao amin'Andriamanitra. Kristianina maro no potika satria miaina ao anatina faratsiana, miaina ao anatina tsy fahamarinana, miaina ao anatina fitiavatena, miaina ao anatina fitiavana kely ozy izy ny voalaza tia kely. Inona moa ny zavatra tiana resahana? Ny olantsika indraindray mivavaka ihany ianao rehefa alahady. Nahita manam-pahefana anankiray ako zay nandray karama, tena tsara karama, fa zao ny zavatra mitranga. Isaky ny tonga ny farany volana dia marary ny zanany, isaky ny tonga ny fotoana fandraisam-bola dia marary ny zanany. Taloha tsisy an'izany, tamin'izy mbola tsy nanana fahefana tsisy an'izany, fa rehefa tonga teo amin'ilay toerana inona ozy ianao ny zavatra mitranga? Vavahana le zaza, tsy mety sitrana, tsy mety sitrana. Maty ny zaza anankiray, maty le zanany anankiray. Rehefa maty ny zanany anankiray dia zao ndray ny zavatra nagaga, ny zanany faharoa ndray tratran'ilay aretina mitovy amin'ilay zaza voalohany. Inona ho ianao ny zavatra mitranga? Rehefa tratran'ilay aretina, rehefa tratran'ilay aretina ilay zaza voalohany dia zao ry havana gahagahako. Natsolonay rem-pianakaviana indray ny vadiny tsy mivavaka, lay manam-pahefana moa zany tsy mivavaka fa lay vehivavy no mivavaka, mpiara-mivavaka. Inona ny zavatra mitranga? Inona ihany ary ty zavatra miseho ty? Dia zao nahagaga ry havana, fa jerenareo tsara fa tena nahavary tia aretina mitovy zao ihany, aretina mitovy amin'ilay voaloha, ary napatonga le tahotra tao anatin'izy mivady
hoe sao de ho faty koa ty zazy ty navariny zany pasteur Michel le aretina nahazo an'ilay zaza voalohany any nahazo an'ilay zaza faharoa le voalohany efa maty teo vao nanomboka nandeha nyresaka miresaka ohatr' zao moa hoy ny voalazan'ny Timothée voalohany toko fahenina eo amin'ny andininy fahenina hoe fa tsy misy fa misy tombony lehibe ny toe-panaraka an'Andriamanitra momban'ny fianianana fa zao izy tsy mitondra ninoninona eto am'izao tontolo zao tsika ary tsy mahatondra ninoninona raha miala eto hitanao ianao zany na angoninao daholy aza ny arenan'ny olona na ninoninona ho ataonao tsy mitondra ninoninona miala eto ianao tsy mitondra ninoninona niditra teto ambonin'ny tany tonga teto ambonin'ny tany ary tsy mitondra ninoninona ianao miala eto zao nge ny olan'ny olona pasteur Michel zao ny olan'ny olona hoe le androany any no hitany le zavatra mitranga androany any no hitany fa le zavatra miseho rapitso tsy tazanao mihitsy io le voalaza baiboly raha manana hanina sy fitafiny tsika eo amin'ny Timothée voalohany toko fahenina eo amin'ny andininy fahavalo hoe raha manana sakafo ianao fitafiny ianao de aoka ianinao am'izany raha te anakarena ianao izy de latsaka anatin'ny fandrika sy ny fakapana jerenareo tsara ry havana fa ny baiboly mihitsy io ao amin'ny romanina izy miresaka manao hoe fahoriana sy fahantrana ozy izy mivaliny ho azay mitadiny an'ny tenany any amin'ny tsy fahamarinana zay mihitsy le izy raha dikatsika teny mazava zany de hoe fahoriana fahantrana fanenjehana zany no mahazo ny olona mitadiny an'ny tenany amin'ny tsy fahamarinana mpiasa amina orinasa ianao ajao tsara ny asanao sy ny karama raisinao isam-bolana any amin'ny didy folo mo misy ny teny fa foana ny didy folo misy moa pasteur Michel miresaka an'izany fa io resahanay foana aza mangalatra zany de ao anatin'ny zavatra ny tenen'Andriamanitra tsy mety mpiasa maro no mangalatra mpiasa maro no manao kolokolo io ne pasteur tsy isy fiatraikany any am'le olona le olona manao an'izay zany ohatrany hoe tsy matsapa ninina zany sy tsy maninona raha ty kolokolo ty rehefa tena nadedina izy mivady nanaiky le ranga aio ranga io pasteur Michel la manara ro-pahefana manamboninahitra ratsy rehefa tonga ao braony ianao de vola ihany vao miresaka na marina zany ianao na diso de vola ihany mandoa vola kely ianao mametraka kely ianao inona ny zavatra mitrany zanany narary ny anankiray efa maty noho ny amin'ny tsy fahalalana pasteur fa le anankiray kosa zao ny isaoran'Andriamanitra ny be baka le ray-mpianakaviana satria nampianatra izahay nampianatra ao anatina fampianarana ao anatin'ny fiangonana zany pasteur ary zany no ilazanay fa tsy mampahatra ny fivavahana tompoko mampianatra ny olona am'rariny sy nihitsiny zahay ary ny fiangonana de mampianatra an'izany rehefa misy olona tonga ao aminao de zay tokony ho alaina raha misy ny olona misaotra moa pasteur inona ny olana raisina ny fisaoran'ny olona raisina ny enveloppement-ny olona fisaorana fa tsy kolikoly satria tsika tsy mitondra nininina ka raha ny androany no anarinao ny vady aman-janaka ao raha ny androany no mampatonga ny vady aman-janaka ao amin'ny tsy pozipozy mahatonga ny vady aman-janaka ao mijaly raha ny zavatra ataonao amin'ny toeram-piasanao le patron ne pasteur mety tsy mahita le alatra tao le patron ange mety tsy mahitanao mangalatra fa ianao me mahanitra ianao mandany fahoriana be ianao mitsipozipozy satria maninona mangalatra mpiasa maro miasa amina restaurant miasa amina hotely no mangalatra mitondra sakafo mody zava-misy zany pasteur mpiasa maro no mangalatra mitondra matériel mody mitondra misy fotoana mampianatra tsika ao anatin'ny fiangonana misy chauffeur na camion be deabe misy chauffeur na camion maro fa izay de mampianatra ny mangalatra gazoal de anisan'ny mampitsipozipozy taranaka pasteur misy zany pasteur ianao zany mieritreritra hoe mety io fa io tena rehefa zohinao tantara pasteur misy fanana fahantrana miorina mamaka ao anatin'iny ny volany miditra isam-bolany ny volany miditra isaky ny herinandro ny volany hoe raisinao de ohatry mifaly ianao ary zay mihitsy voalazan'ny any bokyny io abolana ny kolokolo de ohatry mivadysoa eo an-tanan'zay mahazo azy fa ny vokatra io ny vokatra io tompoko de lazainay aminao ary za te ilaza aminao fa fahoriana fahantrana fampitehana sy faharavana rehefa jerenao nge nitokantrano sy ny fiainan'le olona pasteur tsy hita hoe makaiza satria inany antony misy fanana fahantrana ao mahazo faka ao anatin'le fitiavana kely ao anatin'le fitiavatena le fahantrana be deabe olona no mitady vaolana io aretinao io mety efa hivavahana fa tsy sitrana efa mpanompon'Andriamanitra lehilahin'Andriamanitra maro no mivavaka ao anao fa tsy sitrana satria inany antony misy fanao misy zavatra mbola ifikirana eo pasteur misy zavatra mbola itoerana eo ary ozy izy ny romanina hoe zay mihitsy le voalazan'ny romanina eny fahoriana sy fahantrana ho an'ny fanahin'ny olona rehetra zay manao ratsy zany hoe tsy le vatanao fotsiny
any anaty fanahnao any mihitsy fanahnao mihitsy nitratra le fanitrana misy olona ny tsara karama paster efa azo lazaina fa mba tsara karama iny nge paster zany 3 millions zany zany 4 millions zany zany 2 millions zany ozy izy le rahalahy anankiray ny karama 4 millions paster tamina société tsy natsangana nininy fa zao ny karama 1 million 5 satria ina ny antony rehefa tena zoinao le tantara le fanaovana amin'ny fahamarinana sitrapon'Andriamanitra minao fa voaray anao zay taridalana zay ianao tongava sabotsy amin'ny 7 maraina eto amin'ny trano fivavahana vaon'ny olo komanga rano amin'ny 200 metatra mitsofoka ny Damaskosy ary eto amin'ny trano fivavahana vaon'ny olo ko akiriry eo ampitany bazary may amin'ny paradise teo aloha reo fiangonana reo ihany koa dia misy fandraisan'olo isan'andro misy fandraisan'olo isan'andro ary tsara manamarika amintsika mpanaraka ny fandarana raha mila fiaonany ianao dia afaka miantso ny numéro ity fitombavaka ity dia ho an'ireo olona miasa ho an'ireo olona tsy afaka amin'ny atoandro dia manasa anao zay isaky ny 5:30 misy fitoam-pivavahana zany na eto Mangarano na eto Kiriry amin'ny 5:00 zay anasana ianao ataovy ny fahamarinana fa misy tombony lehibe zany tsy mitondra nininina teto tsika ary tsy matondra nininina ihany eto minao fa misy ny zavatra azonao anapiny pasteur Michel Florien ao anatin'izay fotoana izay ndahoary ya mazava pasteur zay fanazavana nentinao teo zay dia za tena mino sy matoky fa voaray an'ireto mpiaino antsika nampijery antsika amin'ity fandarana ity ny zavatra zay nampitainao teo tamin'ity androany ity za iresy lahatra satria marina ny ten'Andriamanitra fa misy fiatraikany hatrany amin'ny fanahy ny resaka tontolona fanahy na fahantrano zany hoe any anatin'ny fanahy mihitsy ny misy fijaliana misy fahoriana rehefa tratra ny fanahy na fahantrana ny olona anankiray ny zava-misy any pasteur dia mazava be ny tenin'ny baiboly satria raha miresaka zany ny baiboly dia eo amin'ny romanina zay nivakitsika teo na eo amin'ny timoty zay nivakitsika teo dia manambara ny ten'Andriamanitra ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetrarehetra ny mahatonga ny olona manao kolikoly ny mahatonga ny olona manao manapatra fahefana any amin'ny toeram-piasana any amin'ny birao maro samihafa any dia ny fitiavam-bola no mahatonga ny olona miditra amin'ireny zavatra reny araka resahan'ny pasteur teo hoe misy manam-pahefana manapatra fahefana izy satria izy metreritra fa eo amin'ny toerany foana hipetraka amin'ny toerany foana dia manapatra fahefana ianao androany fa ny zavatra tsy fantatrao raha pitso ny zavatra hitranga raha pitso dia ijinja ny vokatrio ny taranakao sy ny faramadibinao zany anke pasteur no mahatonga antsika mampianatra ny olona ny baiboly ny baiboly dia marina foana rehefa mandeha araky ny sitrapon'Andriamanitra ny olona anankiray na inona zavatra misy eo amin'ny fiainanao mitrangy eo amin'ny fiainanao dia zao Andriamanitra miadinao inona moa pasteur ny antony nasintsika fitombavaka lehibe amin'ny isaky ny asabotsy dia hoe tena andao délivrena ny fanahy ny fahantrana andao pitehana ny fanahy ny fahantrana andao ravana ny fanahy ny fahantrana zay mamatotra anao zay mangeja anao ny fahantrana manko pasteur fandeferana Davida dia tsy voatery resaka hoe tsy fananam-bola ihany hoe tsy manam-bola izy na hoe tsy misakafo na tsisy hohanina tsy voatery zany ihany ny atao hoe fahantrana misy olona pasteur manam-bola fa tsy manam-piadanana misy olona manan-karena fa tsy manan-janaka tsy manana zanaka andova azy noho izany ireny zavatra rehetrarehetra reny zany nyresahany tenin'Andriamanitra hoe raha ianao raha manana mpanampy tsy mbola niteraka ianao ianareo mivady nefa le mpanampy ao anatin'ny tokantranonao zay mba nomen'ny tompo anampy anao iara-iasa aminao ifanohana amin'ny tokantranonao ataonao tsinitsininy ataonao tsindrifalavo ozy anao hoe satria mpiasa nge ny anjaranao ato anatin'ity tokantrano ity noho izany tsy maintsy mifoy anao amin'ny telo maraina dia zay menakavy tsy maintsy zay mivady tsy maintsy misakafo zay amin'ny fitora sasany tsy maintsy ohatran'izao misy fotoana le mpanampinao mety mba reraka any satria olombelona izy pasteur mety mba misy farerahana mety mba misy mandalo aretina ihany ko fa misy na de marary na de ao anaty aretina zay mpanampiny io dia zao miteny manao hoe ny volanay ny lany aminao ny volanay ato ohatran'izao mivoaka foana noho izany tsy maintsy manao an'ity zany nge pasteur ohatrany midika hoe ohatran'ny robot zany olona fanaovana tsinitsinina fa manao tsindry azo lena manao tsindry io falavo ny fiainana nefa ozy ny oabolany tolo zay pasteur hoe kidaratsarity ange ny fiainana zavatra mety androany mety androany ianao mipetraka eo amin'ny placenao sy eo amin'ny toerana tsara be ipetrahana io fa mety rapitso mety ty olona ataonao tsinitsininy ty no mipetraka eo amin'io toerana misy voninahitra io sy toerana lehibe io ary mety hitondra anao ndray izy rapitso zany ny pasteur no tiatsika ho fantatry ny olona manao hoe raha miditra ao anatin'io fitiavatena io tsika satria fitiavatena moa zany midika zany pasteur hoe mitady ny azy
nenao ihany zany le hoanao ihany zany ny zavatra anatiny tsy te hiraraha ny olona anao fa nenao ihany de misy karazana ozona oziny ten'andriamanitra voaozona ny olona zay manao an'zany tafalatsaka ao anaty ozona nisy fotoana moa pastera nampianaratsika an'zany ozona zany teto nyverimberina teto zany resaka momba ny ozona zany mazava be zany fa raha vao tsy miditra ao anatin'lay sitrapon'andriamanitra ny olona anakiray zay lazay ny ten'andriamanitra dia tena miteny aminao fa tafalatsaka ao anatina ady ara-panahy ianao ka dia za te hiteny amitsika menakavy fotoana lehibe amin'ny asapotsy io avy zao ny toeranao zany zay vanresahan'ny pastera fandeferana teo fa etsy akiriry apita ny bazary may paradise teo aloha no anatanterana fotoa mavaka amin'ny 7 raha maraina ny fotoana atsika ary le tia mangarano foy be mangarano trano fivavana vaony olo ihany koa dia misy ny fotoana lehibe sy goavany io zay taterahana etsy apitany eo amin'ny Damascus zay no mitsofoka 200 metatra eo dia tonga eo amin'ny toerana io ianao ny ataontsika ao amin'ny asabotsy avy zao dia mazava be izy délivrance vavaka androtanantsika ny herin'ny fantrana sy ireo karazana farana fantrana izay mamatotra ny fiainanao sy ny fianakavinao mamatotra ny taranakao mamatotra ny faramadibinao mamatotra nareo menakavy dia hopitehatsika soravatsika izay karazana fanahy izay raha jerentsika teo le ten'andriamanitra zay nivakina teo na atao amin'ny Timoty voalohany toko fahaenina dimy andiny fafolo zao le ten'andriamanitra eo amin'ny andiny fafolo manao hoe fa ny fitiavam-bola ozy no fototry ny ratsy rehetra koa ny sasany zay fatapity zany dia efa voavily hiala tamin'ny finoana ka nanindona ny tenany tamin'ny alahelo be efa voavily hiala tamin'ny finoana ka nanindona ny tenany amin'ny alahelo be zany hoe misy alahelo zany paster araky le tenen'ny ten'andriamanitra novakitsika tamin'ny voalohany teo de misy alahelo be ao anatin'ny olona tratrany io fanahny fantrany io te amofo te hiteny manao hoe aleoko rahaga tsy miaina aleoko rahaga tena inona arina velomako teto ambonin'ny tany za ty ohatrany tena tsy mba misy fianakaviana manampy tsy mba misy olona mba iantera de hitanao fa reny zavatra reny zava-doza vokatry reny vokatry ny fitiavam-bola tsy ny vola ny fototry ny ratsy aloha azavaina tsara pastera fandeferana David misy olona manko no 10 verset izy tena zay fa vola ny fototry ny ratsy fa tsy ny vola ny fototry ny ratsy fa ozy izy baiboly hoe ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetrarehetra zay neny mahatonga an'io mahatonga an'io frérian'ny olona manapatra fahefana manapatra ny voninahiny na any amin'ny toeram-piasana misy azy any na ty anatin'ny fiangonana na any amin'ny toerana sehatra misy azy rehetrarehetra any paster de manapatra fahefana ny olona ka zany mahatonga azy tsy tahin'andriamanitra ny fiainany tsy manam-piadanany marina ny tenin'ny paster teny hoe misy olona manamboly miditra ny vola isan-kerinandro miditra ny vola isam-bolana fa ny zava-doza de hoe le vola miditra ndray no mitondra problème anatin'le tokantrano misy ne zany paster le vola miditra ndray isam-bolana ndray no ohatry mitondra olana ohatry hoe voatonga le vola de mitondra olana ao anatin'le tokantrano mamboly aretina mamboly karazana korotana mamboly ady ary tsy mijanony eo amin'ny tokantranonareo mivady any fa atrany am'lay fianakaviana manodidina raha jerena paster fandeferana ny tantarany Jona izy fotoana tena andraisana lesona be i Jona no nivily teo anatrehan'andriamanitra i Jona tsy nanakatoza lazain'andriamanitra i Jona niala teo anatrehan'andriamanitra fa ny nagaga de zao tao anatin'ny sambo tao ny matilo rehetrarehetra sy ny tompona ndraikitry ny sambo hatramin'ny kapitainy sy ny voyangeur rehetrarehetra tao tena andalo problème mavokatry ny zavatra nataony Jona zany hoe misy fotoana nge raha lasa nabavy ray aman-dreny ato anatin'ny tokantrano zay mahita anay zay mijery anay am'ty fahita lavitra ty misy fotoana nge ianao io ny tian'andriamanitra ho atsony ianao ny tian'andriamanitra ho atsony mba ho tonga ao amin'ny familala-pamonjeny vokatry ny tsy famalinao ny antson'andriamanitra ray mpianakaviana reny mpianakaviana malala de mandalo olana ny fianakaviana rehetrarehetra mandalo korotana pastera le famille le tokantrano vokatry le ray mpianakaviana tsy mety mamaly ny antson'andriamanitra androany zay de tehiteny aminao tsika moa zany pastera tena tehiteny amreto le tsy maneta antsika hoe nanao fianetana hoe tongavinareo fa tsika mampafantatra fotsiny zany zavatra iseho ary be debe ny olona tenina efa nahita ny voninahitr'andriamanitra ampifantarina ianao zany hoe raha tsy sandrinao ny amin'ny asabotso avy zao de alaka alarobia atoandro sy ny alaka misy de misy reo fotomba afaka angeda-be reo amy 12 atoandro raha tsy tratranao zany manetsika ny ariva amy 5 ianao zay efa nampitainy pastera fandeferana teo zay zany tena mampafantatra anao hoe misy fahagagana
manao zavatra Andriamanitra. Rehefa mamaly antso ny fianakaviana anankiray na ny mpanompon'Andriamanitra anankiray araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra teo dia afaka ao anatin'ny fahoriana ianao, afaka ao anatin'ny fanozonana ianao, afaka ao anatin'izany na ny fanahinao ary. Le izy manko pasteur tsy mijany eto ambonin'ny tany ihany le resaka resantsika fa mifamatotra amin'ny fiainana mandrakizay le zavatra resahana, famatotra amin'ny fiainana mandrakizay. Ka zay zany no anisany antony mety ozy ianao inona ary zany pasteur no ataonay voalohany indrindra dia zao amin'ny fotoan'ireo no ampianaranao ny zavatra tokony ataonao hoe inona ny tokony ataonao ho afaka am'izany karazana ozona zany. Satria zay ny tenin'Andriamanitra teo, ozona fahafatesana fijaliana mahazo ny fanahan'ny olona zay panao ratsy, zay manao ratsy miaina amin'ny faratsiny. Ozy pasteur te mangalatra ao anatin'ny orinasa, manao zavatra tsy milamina ao anatin'ny toeram-piasana, misy zavatra maro samihafa zay angalarinao na mety fisolokiana, mety afetsifetsena. Otsika ty amin'ny faratsinana hoe mikatramo. Misy olona ohatra pasteur ao anatin'ny sampiara-miasa ao ihany dia zao ny teneny manao hoe raha mety aleo tena ampindramiko vola ianao de mba asianao zanany 100% iny amin'ny farany volana. Zany ange pasteur efa tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra. Mpanome anareo sy ny ten'Andriamanitra, mpampisambotra fa tsy mpisambotra, mpanome. Zany hoe tena Andriamanitra mihitsy zany tena nametraka an'izany, tsy ianao ampanjana bola ny tian'Andriamanitra tenenany hoe mampisambotra. Fa ny mampisambotra pasteur dia averina normal na izy rehefa avy eo tsy misy zanany, tsy misy tambony zany, fa mba navonjy ny rahalahinao ianao zava-dehibe ne zany pasteur hoe ianao zany mba nampisambotra volan'ny pasteur Michel 5 millions ianao de mba rehefa tonga ny fotoana fandoavana de mba averiko aminao 5 millions fa tsy hoe sy io zanany 2 millions de mba miverina 7 zany le anahy. Hitanao pasteur zany zao efa afetseny ny devoly zany. Ary zany ny tena zava-doza am'izao vaninandro eny atsika zao. Tafalatsaka ao anatin'ny fitiavam-bola ny olona pasteur, nefa atao tsarovy tsara fa ny fitiavam-bola, ny fitiavan-karena, zany ny fototry ny fahantrana pasteur, fototry ny fahantrana. Satria misy fitiavan-tena kely, raha za sao manao an'ity de mba tena tokony mba anahy zany ny 2 millions amboniny iny. Misy fitiavan-tena ny ho anao ihany, zay mba ho anao ihany. Zany hoe tsy mitady ho an'ny hafa mihitsy ianao na tombontsoa ny hafa, fa no anao, no anaty paosinao, no anaty poketranao. Hoy zay mantsy anao androany. Efa betsaka zay olona hitako zay. Nisy anabavy anankiray zay pasteur tena niaina tao anatina fahoriana anabavy. Ary tao anatina fahoriana lalina ny fiainany. Izy mivavaka ihany, izy makany am-piangonana ihany. Fa mampanontany tena mihitsy hoe inona ary ny fahotany ty vehivavy ty, inona ary ny zavatra mahazo an'ity vehivavy ty mahatonga ny fiainany tsy mety tavavoaka. Ary hatramin'ny vady aman-janany tsy mety resy lahatra anaradia azy. Rehefa nijerena pasteur mifakafakana teny de nalalinina teny amin'ny mampiray fanaterana moa de misy fotoana mifanaramaso de zava-doza tena zava-doza ity vehivavy ty kay mbola miaina ao anatina fitiavatena, miaina ao anatina fitiavatena. De misy ozona, misy karazana ozona, misy zavatra mamatotra, misy zavatra mangeja eo amin'ny fiainana ary tsy mety tavavoaka izy. Izy mivavaka mibebaka, izy miakatra tendrombohitra, izy mamonjy ino ty izy teo, mamonjy tendrombohitra, mamonjy fifadikanina, manao ny zavatra ny fomba rehetrarehetra mba hampandeha ny fiainana fa tsy mety mandeha. Satria eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy sy hitan'Andriamanitra ity vehivavy ty rehefa mivavaka de tsy tia lalan'ireo fianakavian'ireo nareo zanan'ireo nareo vady aman-janan'ireo, fa mbola ao anatina fitiavatena izy. Fa rehefa nampianarina azy araka ny tenin'Andriamanitra hoe samy mitady izay mahasoa ny namany avy, zany hoe samy mitady mihevitra zay mahasoa ny namany avy, de mahafinaritra rehefa nanomboka tsofoka tao anatin'izany vavaka zany izy, tondrabavaka ny ankohonana, tondrabavaka ny fianakaviany, tondrabavaka ny manodidina azy, tao anatin'izany nantafan'Andriamanitra lalana de lala-pitahina ho aneo anabavy io. Ary am'izao tsika miteny zao izy de anisan'ny mpanompon'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra, feno fahasoavan'Andriamanitra, tsy mananjava maholo satria miala tao anatin'ny fitiava-kely, fitiavatena, ny tompontso manokana ny anazy ihany, tsy tia lalan'ny hafa, tsy tia lala zy ady atrehan'ny hafa izy fa ny anazy ihany. Fa am'izao izy efa manomboka matsapa hoe tena ilaina ny fampizara ny fahasoavana, ilaina ny mba mifampitona mambavaka amin'ny mampanompon'Andriamanitra ny tena. Ka dia ety andalam-pamarana pasteur dia resy lahatra fa ireto mpanompon'Andriamanitra zay maheno atsika reto tratrana fahantrana, tratrana fahantrana ianao, fahantrana lalina ny mahazo anao. Tena mety hoe na ny sakafo hohanina raha tsisy, na ny lamba tafina aza de tsy mba miova fa iny foana. De misy fotoana ihany keo nao tena hoe manam-bola, fa nareo vady am'izao mahitanay eto ambony fandrina eto mahita an'izao fahita lavitra zao, de tena ozy ianao hoe tsika mihitsy zany sia fiainatsika mihitsy zany tsy mananjanaka mba hitomany na mba hoe ampifalifaly anao ohatrany manetsetra fotsiny anao mahita nen'ny olona. Ary na ihany keo anao tratran'izany hoe any amin'ny toeram-piasana tsy mahita fahitam-pity mihitsy, ary manangom-bola
efa firy taona zay nanangonana vola ivitanana tokotany paster ividy tokotany famy mampalahelo tsy mety voangona tsy mety mahazo tokotany efa firy taona zay nanangonana vola ivitanana fiara hatram'izao mbola tsy mety lany tsy mety tonga le fafenony le vola mampalahelo ara memitsikatsikelikely de oy zay matsy anao manao hoe fotoana lehibe reo fotoanareo a izay ampifantaranay anao fa fotoana esan'Andriamanitra anaovan'Andriamanitra fahakakana tapitra ny fandarantsika paster satria de manapetra ihany ny fotoanantsika eto fa dia zay moa zany ny fotoana nresanay taminao teo a ny asabotsy amy sivora maraina eto Mangarano trafivavana vaon'oloko Mangarano faharoa 200 metatra avaratry ny fiangonana Damaskosy ary neto Akiriry ampitany bazary may paradesy teo aloha samy manomboka amy sivora maraina reo ny fotoamavaka amy maraina dia manomboka amin'ny 4 ka hatramin'ny 7 ora sasany ary ny ariva kosa dia manomboka amy 10 ka hatramin'ny 7 ora sasany ihany koa reo fotoana rehetrarehetra eo mandray olona ny tenanay a miara mivavaka ho anareo ary teletona bavaka anao zay raha vonony anao dia misy lara telefônina hitanao amin'ny écran eo a afaka ifandraisanao aminay sy ny paster fandeferana Davida izany ka dia ivavaka ny tenako amarana nyty fotoana ity fa dia tapitra sady ny 30 minitra teto amin'ity fahitalavitra ity sy ny onjam-peo izany ivavaka antsika tompoko raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sotranao zay ny amin'ny fitiavana ny famindrapoa ny fahasoavana izay nomenao afaka nanapikan'izany afatra izany zay ny tanjona tompo dia ny ialan'ny olona ao anatin'ny fanahin'ny fahantrana tsy ho voakejany ny herin'ny fahantrana intsony izy fa anapa-kevitra hiala ao anatin'izany ozona fanandevozana zany ka mba hanomboka hitompo hitepo fitiavana an'Andriamanitra ka anomboka atsapana zany fahasoavan'Andriamanitra zany satria misy tombony kokoa mahazo tombony kokoa ny olona manana ny toepana araka an'Andriamanitra ho enao sotra Jesosy tompo voninahitra teo anao rery andray alleloia amen zay no fandaharantsika ny raha teto paster fandeferana Davida mametraka ny tainy tompo ho aminao sy ny ankonanao ho amintsika mpanaraka ny fahitalavitra sy manaraka ny fandarana amin'ny onjam-peo samy ho tain'Andriamanitra veloma tompoko vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha fanteny izy mba asitra